zaolana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory irefatorana zay mbola manefitranay iray amina. Faly miaraka amintsika rehetra zay manaraka an'izao fandaran'izao tompoko miarabanao zay ny fitahin'Andriamanitra sy ny fiarovany ane zay ambarany amin'ny fomba mahagaga amin'ny soratra masina ho amintsika tsirairay avy ary aza dino ndry avana fa milaza Andriamanitra hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana Andriamanitra ary misy teny keo amin'ny soratra masina manao hoe atsoya amin'ny andro fahoriana dia aneoko zava-mahagaga ianao ka dia zahay zany zay miaraka aminao amin'izao manan'izao dia manolotra fandarana eto mandritra ny 10 andro fandarana 10 zany manolotra ho anao inona ny ambaran'ny baiboly eo anatrehan'izao toezavatra misy iraisam-pirenena zao eo anatrehan'izao fahavalo iraisam-pirenena atrehantsika zao coronavirus zany zay aretina atrehantsika zao inona ny ambaran'ny baiboly manokana manana ny ambara ve ny baiboly manana soskevitra manana vahaolana ve ny soratra masina ry avana eo anatrehan'izao toezavatra misy zao ary amin'ny lafiny hafa ndray dia inona ny dikan'izao coronavirus zao raha ny baiboly sy ny faminaniana no jerena ka dia manasanao tompo mandritra ny 10 andro eo zany zahay anaraka n'ity conférence manokana spécial ity ao anatin'izao contexte coronavirus zao dia manana fanambarana manokana sy mahagaga ary mahatalanjona ny soratra masina ka dia androany zany dia arahanao manomboka androany zao sabotsy arivo zao ty fandarana ity ny lohateny ty fandarana ity dia lay menarana varana fanafody vahaolana eo anatrehan'ny poziny menarana hoary ny soratra masina amin'ny poziny menarana zao coronavirus mahazo ny planeta misy atsika zao mahazo atsika malagasy zao efa nisy firenena teto ambonin'ny tany janak'Israely lany menarana tratra ny venin poison ny menarana zany hoe virus zay nandrikana olona be de be tsy toko tsy foroana ary teo anatrehan'izany dia nitsangan'Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy hoe Mosesy manangany ianao menarana varahana fa zay mijery za menarana varahana zany dia ho sitrana na dia azony pozina azy pozina zay mahafaty tokoa satria olona amina netsinetsiny no maty tamin'izany pozy menarana izany ka dia manasanao mandritra ny andro vitsivitsy ho iaho 10 andro manomboka androany anaraka n'ity fandarana lehibe ity ka dia araka hivavaka atsika tompoko fanomboantsika zao fotoana zao. Andriamanitra mahefany zavatra rehetra misaotranao eram-poeran-tsaina zay Andriamanitra misaotranao zay satria misy teninao Andriamanitra manao hoe soa ihany anapahoriana Andriamanitra mba hitandremako ny teninao sy ny didinao. Matetika Andriamanitra dia miasa ao anatin'ny olana ianao miasa ao anatin'ny fahoriana ianao mba hanokafana ny sofinay sy ny sainay mba hampitodika anay Andriamanitra any aminao tsy ho variana amin'ny kilalao amin'ny fanatanjahantena tsy ho variana amin'ny politika tsy ho variana amin'izao fiainana mandalo zay mariana fa feno olana izao fa miantso anay ianao Andriamanitra hitodika sy hibanjina eo aminao zay namorona ny lanitra sy ny tany ilay alpha sy omega ka dia mangataka anao Andriamanitra mandritra nyity fotoana lavalava ity conférence manokana ao anatin'izao toejavatra misy eto amin'ny firenena sy ny planeta izao mba hitodika hiasa manokana amin'ny malagasy sy amin'izay rehetra mijery ty fandarana ity ny fanamasinao ny herinao mahagaga Andriamanitra ka dia momba Andriamanitra anay zay mitondra n'izao fandarana izao sotra tompo amen. Eny ary ry havana manasanao manokana mba amaky sy andinika toko sy andininy anankiray tsika amin'ity androany ity ny toko sy andininy vakitsika dia toko sy andininy mitovy amin'izao contexte zao toejavatra sy zavatra iainantsika zao dia ao amin'ny numéri toko faraky amin'ny 20 numéri toko faraky amin'ny 20 ary ny andininy faefatra sy ny manaraka numéri toko faraky amin'ny 20 andininy faefatra ka hatramin'ny fahasiviny vakitsika manasanao mba hiaino azy vetivety. Ary raha tany atendrombohatra ora izy dia nahazo lalana makany amin'ny ranomasina mena anodidina ny tany Edoma dia kivy ny fanan'ny olona no ny lalana ary ny teny nanometsina an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana ny nentinao niakatra avy tany Egipta izahay ho faty aty anefitra fa tsy misy mofo na rano aty
ary mahamona aminaina ny fanahinay itony nofonofo foana itony. Ary Jehova dia nampandeha ny menarana hafa teny amin'ny olona, ka nanaikitra ny olona ireny dia nahafatesana be ny olona, dia nakeo amin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanoty izahay fa efa ny teny nanome tsiny any Jehova sy ianao. Ifony amin'ny Jehova izahay mba hanesorany ny menarana aminay, dia nifona ho an'ny olona Mosesy. Ary hoy Jehova taminy, manaova menarana hafa ka antony amin'ny hazo lava, ary zay rehetra voakaikitry ny menarana dia ho velona raha mijery an'izany. Dia nanao menarana varahana Mosesy ka nanatona azy tamin'ny hazo lava, ary zay olona voakaikitry ny menarana ka nijery an'ilay menarana varahana dia velona ry havana. Mitovy tsisy valaka amin'ny zavatra nitranga ato amin'ny soratra masina, ato amin'ny nomery toko 120 ny zavatra mitranga eto ambonin'ity tany ity. Ny eo ambadika zao toe zavatra misy eto amin'ny firenentsika izao sy eto amin'izao zavatra ianantaranak'olombelo zao dia zao miasa mafy Satana, miasa mafy le pozina, le venin tao amin'ny Satana ry havana. Ary dia zany virus nalefan'ny Satana zany no miteraka an'izao fijaliana tena mondial izao, iraisam-pirenena ary hitambarana izao ry havana. Sangy miantso antsika ny soratra masina mizotsika amin'ny teny izao, inona ny ambaran'ny soratra masina, inona ny dikan'izao zavatra izao eo anatrehan'ny soratra masina. Araka ny voalazan'ny nomery teo ry havana dia izao, niraisin'Andriamanitra ny esorin'Andriamanitra tany Egypta ny zanak'Israely hoentiny any amin'ny tany Kanana. Ary dia nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana makany Kanana ny zanak'Israely. Nanangana olona Andriamanitra hitarika ny olona, dia Mosesy hitatana ny olona, ary teny an-dalana dia nomen'Andriamanitra ny fahanan'Andriamanitra mana isan'andro ny vahoaka ny zanak'Israely. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia natsofoky ny Satana tao anatin'ny sainy reto vahoaka be dehibe reto, mona aminaina kivy leo ny amin'Andriamanitra sy ny teniny sy ny fitatana ny olona rehetrarehetra. Averiko indray, natsofoky Satana moramora tao anatin'ny sain'ireo olona ireo ny famona aminaina ny amin'ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny fitatanan'Andriamanitra, mona aminaina ny amin'ny Andriamanitra mihitsy aza reto olona ireto. Ary dia araka ny andininy anaraka tamin'ny vaky teny vakitsika teo dia izao, potra ny menarana zay nandany ny vahoaka teny an-dalana teny, ary ny akabeazan'ny olona amina netsinetsina no tratrany fahafatesana, tratran'izany azo lazaina hoe coronavirus tamin'izany, venin pozina nalefan'ny menarana. Ka eo no avadikitsika amin'izao toejavatra ianantsika izao. Ry havana, ny menarana dia maneho an'ny Satana, menarana dia maneho an'ny Satana. Ny poziny menarana dia maneho ireo fandrika nalefan'ny Satana teto amin'ity planeta ity mba hahafaty atsika olombelona. Ary ny menarana varana dia maneho an'ilay Andriamanitra namorona an'izao tontolo izao, tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany, tonga olombelona. Ary ny fijerena an'io menarana varana io dia manambara ny tokony ekina ny olombelona, hitodian'ny olombelona eo amin'Andriamanitra, eo anatrehan'ny aretina, eo anatrehan'ny fahafatesana, eo anatrehan'ny loza zay afafin'ny Satana eto ambonin'ity tany ity. Fandao anao fanadiadiana kely tsika amin'ny alalan'izany resaka nyresahana teo zany. Eo amin'ny nomery toko 124 dia misy an'izao teo zany 124. Ary tapany faharoa, kivy ny fanahin'ny olona no ny lalana ny itondran'Andriamanitra azy. Kivy ny fanahin'ny olona no ny lalana ny itondran'Andriamanitra azy. Zany ny asan'ny Satana ry havana, mametraka ao anatin'ny sain'ny olona hoe tsy izy tsony, tsy lamody tsony, tsy araka ny vanim-potoana tsony zany fanarahana an'Andriamanitra izany. Zany virus alefan'ny Satana amin'ity planeta ity, tsy lamody tsony, tsy tokony ho arahana tsony ny baiboly. Tato ato ary dia nisy feo mandeha milaza fa efa lany andro ny baiboly io, lany andro mahakivy ny manaraka an'Andriamanitra sy ho tenin'Andriamanitra io. Dia eo amin'ny nomery eo any toko 125 dia zao ny voalaza 125 fa tapany voalohany, ary ny teny nanome tsiny an'Andriamanitra ny olona ka nanao hoe nahoana nentinao niakatra avy tany Egypta izahay ho faty aty anefitra. Ry havana, ny zavatra faharoa nalatsaky Satana tao anatin'ny sain'ny olona zay marina fa nalaina tany Egypta dia tany in'ity planeta misy atsika ity.
feno loza feno faharatsiana ary fahaverezana sy fahafonganana ny afarany tantaranyity tany ity. De misy Andriamanitra zay namorona atsika le nanao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako de adidiko ihany. Misy an'izany Andriamanitra zany namorona atsika sy namonjy atsika aza tonga nofo tety amboniny tany aka atsika eto amin'ity planeta ity ho any amin'ny fiainana mandrakizay. De eo anatrehana zany Andriamanitra mpamorona sy mamonjy atsika zany no tonga ao anatsika venin virus lefa ny Satana manome tsina an'Andriamanitra. Virus faharoa pozina faharoa narotsaky Satana tao amin'ny sain'ireo olona de zao nanome tsina an'Andriamanitra ny olona amin'ny 5 ary ny teny nanome tsina an'Andriamanitra hoe nahoana nentinao niakatra avy tany Egypte izahay ho faty aty anefitra be deaibe amin'izao amin'ny teny zao no tsy resy lahatra tsony amin'Andriamanitra ny akabeazan'ny olona amin'izao amin'ny teny zao de tsy resy lahatra tsony ny amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra ny fitsipika Andriamanitra ary manome tsiny mihitsy tsy ny olona manaraka an'Andriamanitra tsony fa manome tsiny tanteraka an'Andriamanitra. Riavana zany ny zavatra faharoa nirotsaka tao anatin'ireto olona ireto tany amin'ny ala tany Ezipta hoakany ho an'ny Kanana izany. Ary zao mivoalazany ao amin'ny amin'ny Salamo toko fahavalo amin'ny fitopolo. Salamo toko fahavalo amin'ny fitopolo. Vakitsika rehefa avy eo fa ny zavatra fahatelo aloha zavatra fahatelo saika adiny de ity eo amin'ny toko fahadimy amin'ny tapany faharoa de zao mivoalaza ary mona aminaina ny fananay amin'ny tony mofomofo foana itony. Ny hafaran'ny resaka de zao mona aminaina ny amin'ny mana isan'andro nomen'Andriamanitra isa-maraina isa-maraina latsaka avy any an-danitra ny olona zanak'Andriamanitra zanak'Israely. Mona aminaina zany hoe allergika mihitsy leo ny lalan'Andriamanitra nanome tsina an'Andriamanitra ary mona aminaina ny amin'ny mana isan'andro. Zany ny toe-javatra melohan'ny menarana nanaikitra tamin'ny andro zanak'Israely de zany koa ny toe-javatra misy amin'izao tsika amin'ny teny zao. Riavana ny tena ao ambadiky ny natonga ny olana eto ambonin'ity tany ity de izao manomboka tsy te hanaraka an'Andriamanitra tsony ny olombelona rehetra. Leo ny amin'ny fanarana an'Andriamanitra ny olona ary ity ny tena loza mona aminaina ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona. Ny mana de mampiseho an' Jesosy Kristy, mana isan'andro de mampiseho ny tenin'Andriamanitra zay tsy hanampiana ary tsy hanalana. De zao nanomboka leo ny olona ary tsy leo fotsiny mona aminaina leo zany sady allergika. Ary eo amin'ny andininy hafa amin'ny soratra masina de nangataka reto zanak'Israely reto hoe manomanina tongolo izahay zay iverina any Egypta zay marena fa tany Egypta de nisy lozafolo nisy fandringanana nisy fampitehana ary de manomanina tamin'izany reto olona ireto. De zao ny voalazan'ny Salamo 7:70 rehefa manazava io zavatra io. Salamo 7:70 andininy 7:20 sy 4:20 zao ny voalazany ny ty salamo ty manazava ty dia ny zanak'Israely tany anefitra ety. Salamo 7:70 andininy 7:20 sy 4:20 mikasika an'le mana teo. Zao ny voalaza Salamo 7:70 andininy 3:20 hatramin'ny 4:20 de zao ny voalaza kanefa nandidiny rao anatany ambony Jehova ary ny varavaran'ny lanitra no voainy dia nandatsaka mana teniteny hohaniny izy ary ny vary lanitra no nomeny azy. Riavana le mana zany aty amin'ny Salamo 7:70 de ambarany soratra masina hoe le mana zany naratsaka teny amin'ny tany ho an'ny zanak'Israely zay namona aminaina ny Israely de zao zanak'Andriamanitra de ity vary lanitra ozy izy sakafo ny mahery no nomeny azy isan'andro. Ny tenin'Andriamanitra riavana zay manomboka tsy tian'ny olona amin'izao fotoana izao alan'ny olona ny didin'Andriamanitra mivoaka avy amin'ny vavan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra de tandindony le mana zay mamona aminaina ny olona amin'izao tsika amin'ny teny zao. Ary zany nge mahatonga ny atokopona amin'izao tsika amin'ny teny zao be deaibe satria manomboka samy manana ny baiboliny sy Andriamanitra ny olona rehetrarehetra tonga eo amin'ny famona aminaina ny olona izao. Ary eo amin'ny 7:70 andininy 2:20 de zao ny voalaza andininy 2:20 satria tsy nino an'Andriamanitra izy ireo ka tsy natoky ny famonjeny. Le zanak'Israely tany anefitra zany nanomboka tsy nino an'Andriamanitra. Ny olana voalohany tamin'ny andro zanak'Israely de zao nanomboka leo moramora ny tenin'Andriamanitra. Raha vao miteny finoana isika de tsy nakory zany fa fakatoavana ny tenin'Andriamanitra sy an'Andriamanitra. De ny zavatra nitranga tamin'ny andro zanak'Israely de zao tsy nino ny tenin'Andriamanitra
izy ireo ry havana ny tena antony mahatonga an'izao fahoriana iraisam-pirenena zao dia izao ny planeta tany mihitsy manomboka miala amin'ny tenin'Andriamanitra, miala amin'ny tenin'Andriamanitra, ny fomba fihinana, ny fomba fanao, ny fomba fiakanjo, ny fomba fiainana mihitsy manomboka miala amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mino an'Andriamanitra ny olona ary tsy manaiky tsony leo sy manometsiny an'Andriamanitra. Any amin'ny testamenta vaovao dia azavain'ny soratra masina amin'ny fomba mahagaga ny antony natonga ny le menarana nandany. Fa zao aloha nidirantsika any amin'ny testamenta vaovao dia zao ny zavatra nitrango amin'ny Nomery toko 2:1 Nomery toko 2:1 vokatr' zany rehetrarehetra zany dia zao ny zavatra nitranga ny vakitsika teo fa averiko vakina. Nomery toko 2:1 ary ny 1 dia zao ny voalaza: dia nampandeha ny menarana hafiteny amin'ny olona Andriamanitra ka nanaikitra ny olona ireny dia nahafatesana be ny olona. Noho le toe-javatra nitranga teo zany dia izao tonga ny menarana tany anefitra, nanaikitra ny olona ary olona be dia be ny maty. Tonga ny menarana tany anefitra, tonga ny virus, tonga ny aretina, tonga ny fahafatesana, tonga ny ady ny fifandirana, tonga ny fankahalana sy ny fifanomezantsiny. Ary tamin'io fotoana io ary dia Miriama bavy Mosesy ny teny hoe leo anao zahay, tsy mila anao tsony zahay. Miady ny olona hoe esory any Mosesy io, zay tsy mila an'izany Andriamanitra zany tsony, averena any Egypte izahay, metongolo izahay. Ry havana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia manomboka te hiverina any Sodoma ny olona, te hiverina any Egypte ny olona, te hiverina amin'ireo adalàna rehetrarehetra zay efa namongoran'Andriamanitra ny tamin'ny andron'ny safidrano Noa, Sodoma sy Gomoro ny olona mijaontsika amin'ny teny zao. Ary zao ny fanambarana ary amin'ny Korintianina voalohany toko 10 vavahan'ny Korintianina, potsipotsirin'ny Korintianina ry zao ny anton-javatra natonga an'le fandringanana tany anefitra. Potsipotsirin'ny Korintianina toko voalohany 10 Korintianina toko voalohany 10 ny zavatra nitranga tany anefitra. Zao ny voalaza: Korintianina voalohany toko 10 vakitsika. Korintianina voalohany toko 10 dia ny 1 vakitsika eo amin'ny 1 aloha. Zany zavatra izany dia tonga anatra ho atsika mba tsy ho pila zava-dratsy isika toy ny lany reny, ary eo ka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasana tamin'ny reny, araka ny voasoratra hoe ny olona mipetraka ny hinana sy ny sotro dia nitsangana ilalao. Ary eo ka tsy mpijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny, ka 3:4 alina no ringana indray andro monja. Azavain'ny testamenta vaovao ny antony nandringanana zanak'Israely, naringana zanak'Israely tany anefitra dia zao nanompo sampy, tia kilalao ary dia tia mijangajanga. Fijangajangana manokana moa dia lazain'ny soratra masina hoe 3:4 alina ny maty ny ray mandripaka, ripaky ny menarana noho ny fijangajangana. Dia eo ambony dia voalaza amin'ny 1:7 aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasana tamin'ireny olona ringana tany anefitra ireny. Ry havana ny antony zany natonga ny zanak'Israely ringana tany anefitra lany menarana dia izao tena lasa nanompo sampy izy menakavy, natsangana ny saronombolakely volamena ary mipitarika sy mpisorona mihitsy no nitarika ny zanak'Israely tamin'izany. Dia miaraka amin'io fanompo sampy io dia ozy izy ny hinana sy ny sotro ny olona ary nitsangana ny lalao. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao morongatra eto amin'ny planeta misy atsika ny fanompo sampy, ny filalovana feno kilalao eto ambonin'ny tany amin'izao tsika amin'ny teny zao, ary manomboka miala amin'Andriamanitra, miala amin'Andriamanitra. Io le voalazany amin'ny Timoty 2:7 any amparany any olona ozy izy dia tia fahafinaretana mihoatra no fitiavana an'Andriamanitra. Anisan'ny antony natonga ny fandringanana ny zanak'Israely ry havana ny fitiavana fahafinaretana sy ny fanompo-tsampy sy ny kilalao tamin'izany. Atao amin'ny voalazany Romanina Korintiana voalohany toko 10 potsiriny ty Korintianiny ty sy ty baiboly ty ny antony fandringanany menarana tany anefitra. Ka manasanao fa ny 1:7 dia zao: ary eo ka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany amin'ireny, ka 3:4 alina no ringana ny ray andro monja. Anisan'ny tena nandripaka olona betsaka tany anefitra, fandripahany menarana tany anefitra. Ny antony nandripaka an'izany dia zao ny fijangajangana. Ry havana miverina amin'ny adalany Sodoma ankehtsika izao, mijangajanga zay tsisa mizaontsika amin'ny teny zao ny taranak'olombelona, mirongatra ny zava-betaveta ary mirongatra ny zany zavatra ratsy izany,
mirongatra tanteraka amin'izao tsika miteny zao ny fijangajangana ao amin'ny Korintiana voalohany io any toko fahaenina dia potsiro ny soratra masina le fanompotsamby sy fijangajangana tonga dia nitarika fandringanana. Korintiana voalohany toko fahaenina ary ny andiny fahasivy dia zao ny voalaza: moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitahana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanomposampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao akerina dia tsy mba handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany ka inona tonga nreto zanak'Israely reto ringana tany anefitra tsady sy navela ho tonga tany Kanana, mirongatra ny fijangajangana sodomita, ny fanomposampy, ny mpanao akerina, ny fangalana vadin'olona sy ny sisa. Zany voalazan'ny Korintiana voalohany toko 10 sy ny toko 1. Ary dia ripaka tsisy tafiditra tany Kanana reto zanak'Israely reto riavana. Zany na tonga ny poziny menarana na nripaka olona be de be tany anefitra. Ary zany no mitsanga amin'izao miteny zao riavana, zao coronavirus mahazo ny planeta tany misy atsika zao dia tovy tsisy valaka amin'ny zavatra nitranga tamin'ny andro zanak'Israely. Ary zao tsy événement fotsiny io sendra misy fa tena efa événement apocalyptique, efa toe-javatra zay voalaza fa iseho sy hitranga melo miatapera ny tantaranyity tany ity. Ka zao tsy mijanony eo kory ny tantara, tsy mijanony eto ny tantara, fa misy vahaolana asain'Andriamanitra, natsoin'Andriamanitra Mosesy, natsoin'Andriamanitra ny mpitarika sy mpitatana sy mpitondra, natsoin'Andriamanitra manokana Mosesy. Eto dia manasa ny voaka malagasy a sambatritsika manana mpitarika filoham-pirenena, filoham-pirenena zay mitarika atsika any amin'ny zavatra tsara, nijerena ny fomba rehetra anasitranantsika amin'ny fanafody, mesura rehetra tokony ho raisina mba hahatonga ny malagasy tsy hirongatra ny fahafatesana, ary tokony hisotra n'Andriamanitra manokana ny malagasy. Tsy mbola misy maty ny virus edy tsika zao maty ny poziny menarana noho ny mesura sy ny fepetra zay ny raisina. Tsy mbola misy maty fa etsy andaniny raha miaraka amin'izao vakiteny zao, zao fampaherezana fanafody lehibe atao zao, dia tsisy ho faty mihitsy eto. Ary zary mino mihitsy fa hanova mihitsy ny fiainantsika malagasy ty toe-javatra ty. Tsy voatery ho ratsy ho an'ny firenena hafa dia loza fahafatesana mihitsy ny zavatra mitranga fandringanana, fa ho antsika malagasy miantso ny malagasy manokana androany. Arao ny fepetra indrindrandrindra tompoko, mela amin'ny fijangajangana, mela amin'ny fijangajangana sodomita. Ao amin'ny le fijangajangana sodomita moa dia voalaza zao eo amin'ny sodomita io misy référence kely, eo amin'le sodomita misy référence kely 2 dia atsipony ary amin'ny Levitikos toko 7:20 tsika andiny 2:20, Levitikos toko 7:20 andiny 2:20. Vakitsika kely vetivety, misy karazana fijangajangana zany zay tena tsy tian'Andriamanitra ka natonga ny zanak'Israely ripaka tany anefitra. Dia ato amin'ny Levitikos toko 7:20 andiny 2:20 ozy izy hoe aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy fa fahavetavetana indrindra izany, ary aza mandry amin'ny biby andoto ny tenanao aminy, ary eo ka tsy isy vehivavy ety andriny biby fa zavatra fady indrindra izany. Zay nge le hoe fahavetavetana sodomita niverina tamin'izany ny zanak'Israely. Tsy naniry fotsiny izy hiverina any Egypta fa naniry mihitsy iaina amin'ny fiainana egyptianina, iaina amin'ny fiainana mamofady, ary dia ringana tany anefitra, ringana tany anefitra sy ny sisa sy ny sisa. Koa miantso malagasy zay mijery androany, miaraka miasa amin'ny fanjakana izahay, miara-miasa amin'ireo olona tsopo, tsy anasitrana fotsiny ny aretina ny tanjona ankehitriny, fa tena nasitrana mihitsy ny fahotana zay fototry ny fahafatesana. Aza dino riavana, le coronavirus zay mahazo atsika dia tandindony fotsiny fisarana amin'Andriamanitra, tandindony fiatahana, fanomezantsiny, famonaminainana any amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tena fototry ny olana tsy mahafaty atsika io raha mitodika eo amin'Andriamanitra isika, fa ny tena tadiavin'Andriamanitra dia izao: todika eo amin'le menarana varahana, mibebaka isika, miala amin'ny fahotana isika. Dia zao tsy coronavirus ihany fa zavatra be de be zay nentina nimba nyty firenentsika ity irariana sy vavahana mba ho sitrana ka ho afaka. Ka zao no izy ao amin'ny numéro toko 120, le numéro teo toko 120 ary ny andiny 9 sy 7 dia zao ny vaky tena andiny 9 sy 7. Ary io Jehovah taminy: manaova menarana hafa
ka antony amin'ny hazo lava ary zay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery an'izany. Akoatra ny fehipetra tompoko zay tsy atoriny manam-pahefana andro amanalina misaotra betsaka ny amin'ny fikarakarana ataonareo manam-pahefana Andriamanitra ny ombanareo manokana tatana anomesaina lalina anareo tompoko amin'ny famonjena sy ny fiarovana ity vahoaka malagasy ity. Fa akoatran'izany misy fanafody lehibe omeny ny soratra masina dia izao: hoy Jehovah manova mena rana afo ka antony amin'ny hazo lava ary zay rehetra voakaikitra dia ho velona. Ry havana, ny vahaolana lehibe dia izao: mila mitodika eo amin'ny hazo fijaliana isika, mihazo fijalian Kristy zay mitodika eo amin'io Jesosy Kristy io zay maty nahatona teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotantsika sy ny faharatsitsika, zay mitodika eo dia ho vahan'Andriamanitra, ho vonjen'Andriamanitra isika. Ary maninona moa tsika voaka malagasy efa tsy miasa ihany tsika, mangataka tsika ny an-trano mba harahana ny toromarika aza dia misexpose eny an-dalana eny isika. Tsy miady amin'ny nofamandrangy tsika io fa mifanaratsy eny amin'ny rivotra. Koa ny fiavian'ny fahavalo zany dia zao: tsy amin'ny alalan'ny basy sy ny bomba fa amin'ny alalan'ny rivotra, amin'ny alalan'ny zavatra zay tsy hay tsy hitany masonao, tsy hitatsika ediavana. Koa ajao ny toromarika sy ny fepetrarana fa etsy an-daniny tsy manaja ny toromarika fotsiny fa araroty ianao mipetraka ao an-trano. Miala ny fitsangatsangana ramose, miala amin'io adalana iainantsika io isika, mibeba antsiro ohatra ny fantsirana coronavirus, ny fantsirana ny fahotana sy ny faharatsiana. Miverena mamaky ny tenin'Andriamanitra, mangataka atsika ao an-trano ao vakio ny baiboly, vakio ny tenin'Andriamanitra, fa ao misy ny fiainana mandrakizay. Zao ny voalaza amin'ny Jona 4:4-10, Jona 4:4-10, vakitsika vetivety. Jona 4:4-10. Zao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Jona 4:4-10. Tahaka nanandratany Mose sy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Ahoana hoe averiko? Jona 4:4-10. Tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona. Zany ty conférence ity dia zao oka elana fifanomezantsiny isan-karazany sy ny ady isan-karazany fandao anandratra ny Jesosy Kristy isika eto amin'ny firenentsika, miantso ny olombelona rehetrarehetra mba hisandratra eo amin'Andriamanitra, hivavaka amin'Andriamanitra, hirery any le Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany sy tonga nofo tetỳ ambony tany hamonjy atsika. Tahaka nanandratana ny menarana tany anefitra ozy izy no tsy maintsy hanandratana lay zanak'olona, zany hoe Jesosy Kristy zay mpamonjy zao tontolo zao. Koa mangataka anao ato ry havana, misy tenin'Andriamanitra manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marin'Andriamanitra ka manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Zay namena tahaka ny jaky aza ny fahotantsika, na mangatraka tahaka ny sily aza dia ho diovin'Andriamanitra tahaka ny oram-panala izany. Ary rehefa diovin'Andriamanitra ny fahotana dia tsy manan-kery amintsika ny fahafatesana sy ny aretina. Koa le Jesosy Kristy le menarana varana zany nahantina teo amin'ny afo, teo amin'ny hazo azafady, dia zao ao ny fanafody. Io ny fanafody tsy maintsy metoraka eo amin'ny Jesosy Kristy ny firenena, ny manam-pahefana, ny olombelona rehetrarehetra, ary miantso atompoko, miantso manokana. Ny atao hoe fibebana dia fipotsirana amin'Andriamanitra, fipotsirana amin'ny masom-boavany ny fahotana zay ataontsika. Potsiro amin'Andriamanitra ny fahotantsika tsirairay avy. Manana fahotany manam-pahefana, manana fahotany ary amin'ny fandarantsika manaraka latsinainy maraina amin'ny 5, amin'ny latsinainy maraina amin'ny 5 dia ho hitsika eto ireo karazana fahotana zay mety mahatonga fa manina moa ny tonga dia planeta tany ny tratra zavatra anankiray. Satria misy zavatra iraisan'izao tontolo zao mizotsika amin'ny teny zao, fahotana iraisan'izao tontolo zao, iraisan'ny manam-pahefana ny olona ambony, ny iraisan'ny olombelona rehetra hiarana eto ambonin'ity tany ity, ary dia fikapohana mitambatra no azon'izao tontolo zao. Tsy firenena anankiray, tsy région, tsy faritra anankiray ty trato ty, fa zao tontolo zao ny dikan'izany. Événement mondial izao, événement mondial saingy événement apocalyptique, toe-javatra efa voalaza
ato amin'ity soratra masina ity. Ny 10 minitra farany dia atokantsika ho amin'ny fibebahana sy tena fivavahana fangatahana amin'Andriamanitra anao zava-dehibe. Ry havana, ao amin'ny Romanina toko voalohany andiny fa 5:20 dia misy an'izao teny zao. Romanina toko voalohany andiny fa 5:20 azavain'ny Romanina ireny fahotan'ny zanak'Israely tany anefitra ka natonga an'izy ireo lany menarana afo. Lany menarana afo, midika hoe menarana afo dia zao fahafatesana mihitsy, fahafatesana tena tonga dia fahafatesana mandrakizay raha tsy mibebaka isika. Fa raha tonga saina isika na dia voakaikitra menarana afo aza noho ny fijerenan'le menarana varana Jesosy Kristy ho voavonjy isika. Mahafinaritra le jeu de mots atao amin'ny soratra masina, menarana afo fa avy eo menarana varana. Zany moa zany dia tandidiny hoe Jesosy Kristy tonga nofo tetỳ ambony tany. Zany nge mahatonga ny olona tsy mino Jesosy ho Andriamanitra. Aiza nisy Andriamanitra ho lasa olombelona ho tonga nofo, ohatra ny hoe mpanota menarana ihany koa. Tsy zany nefa ry havana fa tonga nofo Jesosy mba handripaka amin'ny heriny ny fahefan'ny fahafatesana sy ny herin'ny coronavirus. Fa mialohan'izany aloha dia pitsirin'ny Romanina toko voalohany andiny fa 5:20 sy 20:20 le fahotan'ny zanak'Israely ka nahafatesany mpijangajanga 3:2 sy mpanompo sampy. Zao ny voalazan'ny Romanina toko voalohany andiny fa 5:20 sy ny 20:20. Zao ny voalaza. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nisoloany lainga ka nanaja sy nanompo zavatra natao izy fa tsy ny mpanao azy. Zay le fanompo-tsampy tany anefitra. Milalao izy dia mihinana dia misotro dia manompo sampy. Dia le fanompo-tsampy dia zao ny fahamarinan'Andriamanitra nisoloana lainga. Zay nge natonga ny zanak'Israely kivy monamina any amin'ny many isan'andro. Tsy tia tenin'Andriamanitra tsony ny olona satria efa lasa nisy zavatra tao anatin'ny saina tsopy Satana. Dia zao ny fahamarinan'Andriamanitra nisoloana lainga amin'izao tsika amin'ny teny zao. Tapitra ny soloana lainga daholo zao ny didy folon'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra. Tapitra ny soloana. Ny akabeazan'ny olona amin'izao dia miteny mino fa tsy izy tsony io baiboly io, tsy izy tsony io didin'Andriamanitra io. Tsy izany aza mijangajanga aza mamono olona, tsy izany aza mitsiriritra manajany ray aman-drenao, tsy izany aza manan'Andriamanitra hafa fa tsy zaho, tsy izany aza manao sarin-javatra voasikotra aza mivavaka amin'ny anjely zany na amin'ny masoandro sisy. Tsy izany nazerany Andriamanitra, nazerany zareo zany tamin'ny andro ny zanak'Israely. Ary eo amin'ny andiny 20:20 dia zao araka ny nanaovan'ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanana dia araka izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika. Tamin'ny andro zanak'Israely lany menarana afo dia zao tsy lamody tsony ozy izy, tsy lamody tsony ny manaraka amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary n'Andriamanitra aza dia nomenatsiny tamin'izany tsy izy tsony. Fa ny fahotana manaraka Romanina toko voalohany dia 9:20 sy 7:20 dia zao 9:20 sy 7:20 dia zao. Zany ny naloran'Andriamanitra azy amin'ny filan-dratsy mahavoafady fa ny vehivavy tao aminy nanova amin'ny fanao amin'ny tsy fanao. Ary tahaka izany koa ny lehilahy namela amin'ny fanao amin'ny vehivavy ka maimay ny fahampila samy lehilahy. Fahotana tamin'ny andro ny zanak'Israely zany. Akoatra ny fanompo-tsampy zany sarin'omby kely volamena ivavahana. Dia ny vavy dia ny aina tamin'ny fahotana mahavoafady izy ireo, tsy Sodoma ihany. Ry havana, Andriamanitra ny hitahtsika, mibeba isika, ndao hivavaka isika, angataka amin'Andriamanitra mba hanokatra odi-maso ho an'ny malagasy. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'izao fandarana izao. Io zao Andriamanitra mba hitondra fibebahana, hitondra fanasitranana, arengany hitodika eo amin'le menarana varana dia Jesosy Kristy ty malagasy ty Andriamanitra. Izay olona rehetra manaraka an'ity fandarana ity maneran-tany ka ho sitran'Andriamanitra, ho afaka ohatran'ny zanak'Israely sitrana zay rehetra manaraka an'izany. Misaotra Tompo, amen. Ry havana, latsinainy zany maraina amin'ny 5 manarahanao ty conférence manaraka ity. Ny rapitso zany lahady dia tsy miova fa rapitso amin'ny 20, lahady maraina amin'ny 20 dia latsinainy maraina amin'ny 5 maraina, mandritra ny 10 andro izy ity. Ka dia Andriamanitra hita sombatsika mianakavy. Misaotra Tompo. Sedra olana ity nosy malalana ity, mangataka aminao zahay Kristy, fa ao reny olana esory ireo fatorana
zay mbola manefitranay iray amina